Feno fanajana tanteraka ho anao izay manaraka ty fandarina zany malaza ity tompolasy topoavy. Amin'ny ankapobeny dia iresaka ny tontolo politika sy ny raharahana antoko politika ny fandarantsika amin'izao ala izao. Fantatra manko fa hamory vahoaka amin'ny alalan'ny fifampiarabana tratry ny taona sady anao fanentanana idirina ao anatin'izany lisitry mifidy izany ny antoko tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra ary kasaina atao zany eny amin'ny kianjan'ny finoana Magro Beoritra amin'ny zoma fa 7 ny volana febroary izao ary amin'ny sabotsy fa 5 ny volana febroary de toy izany ihany koa ny fandaram-potoana ao anatin'ny fifampiarabana ho an'ny tiako Madagasikara distrikana Tsimondrano sady fanentanana ao anatin'ny lisitry ny fidy amin'ny fifidianana izay tanterahana amin'ity taona 2024 ity. Ho an'ny fitondram-panjakana na ny eo anivon'ny tompon'andraikitra izay manana ny fahefam-panjakana ho fandrindrana ny fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra dia toa taky ny efa mampitandrina sahady amin'izany hetsika lehibe ho ataony antoko-tiako Madagasikara izany. Mahavariana sy mahatalanjona ihany anefa satria tsy mifanalavitra amin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny antoko-tiako Madagasikara izany hetsika izany raha toa ka fifampiarabana tratry ny taona no tanterahana eo amin'ny kianjan'ny Magro Beoritra. Tsy voasamba no namory ny mpiatroka atao amin'izany toerana izany ny mpiaradia ny antoko-tiako Madagasikara na ny mpanohana ny folo Marc-Ravalomanana ary tsy nahitana korotana ary tsy mbola nitondra korotana teto amin'ity Antananarivo renivohitra ity ny mpakasitraka ny antoko-tiako Madagasikara sy ny mpanohana ny folo Marc-Ravalomanana. Kanefa dia tato ato dia nisy izay endrika fanakatsakana tsy hiditra amin'izay toeran'izay nanomboka tamin'ny herintaona Jolay 2024. Inona no antony? Inona no dikany? Ny tantara no kitsara fa ny zava-misy aloha ary tsy azony rehetra lavina dia matahotra mafy ny antoko mpanohitra izay taritin'ny folo Marc-Ravalomanana ary ao anatin'izany antoko mpanohitra izany ny antoko tiako Madagasikara ny fitondram-panjakana. Fantatra fa mahazo vahoaka ary fantatra ihany koa fa mihaino manara-dia izany antoko tiako Madagasikara sy ny folo Marc-Ravalomanana izay mpitarika ny RMDM izay hivondrona ny antoko mpanohitra eto Madagasikara ny akamaroan'ny vahoaka ary izao zava-misy izao matoa tonga saina ny vahoaka malagasy matoa miteny mihetsika ary manomboka sa arak'izay antso nataon'ny tima sy ny mpanohitra ny amin'le hoe sahy mijoroa mitsangana mivonoana izay dia voarain'ny vahoaka ny hafatra zany satria miantraika loatra ny anivon'ny tokantrano vahoaka malagasy ary iaina ny isan'andro san'andro an'ny olom-pirenena zany tsy fahombiazam-pitantanana sy tsy fahombiazam-pitondrana izay ataon'ny mpitantana ny firenena ankehitriny izao. Raha tsy nisy mpanohatra iza no afaka hiteny hanaitra ary hanambara ireny zava-misy ireny ary ahoana no ahafahany vahoaka mahazo ny vaovao marina sy ara-dalàna ary mahafantatra ny lafin-javatra rehetra tokony ho tsapany eo anatin'ny fanadihadiana izay tokony ho zaraina aminy raha tsy nisy ny mpanohitra ary raha tsy nijoro ihany koa ny folo Marc-Ravalomanana izay mitarika ny antoko tiako Madagasikara. Mazava raha teo ihany koa ny ambaran'ny lalàna ho an'ny antoko politika raha ao anatin'izay hoe lalàna 1.20 sy 2 tsipika 412 zany na hoe loi 2011-012 dia miresaka ny droit et obligation na ny hoe zo sy andraikitra amin'ny antoko politika. Izany dia resahany 120 ny amin'ny hoe ny antoko politika dia mananjo hampahafantatra reva avao mikasika ny fiainam-bahoaka izany. Ny lalàna tao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita no nametrahana ity lalàna ny antoko politika ity ary nametrahana indrindrandrindra io fehezanteny ny feheziny ny andininy 120 fa tsy isika akory mamorona ary tsy ny antoko tiako Madagasikara akory no miezaka hivohy izany fa ny hevitra ny voaka tao anatin'ny parlemanta ny tetezamita ny taona 1.20 sy 2. No amafisiny zany aty amin'ny 19 satria hoe inona moa no antom-pijoroan'ny antoko politika satria ny antoko politika gorakora ny antoko politika tsy afaka tena nisehatra tamin'izany asan'izany na de nisy ihany aza ny 90 na ny 91 izay nahafahana nandrindra ny fomba fiasan'ny antoko politika sy nahafahana ihany koa nanangana ny antoko politika teto Madagasikara dia napetraka ny lalàna 2011-012. Izany lalàna zany dia
ny resahana ny fandrindrana anatiny ny fomba fampijoroana sy ny fiasan'ny antoko politika mba tsy antoko politika ho terateraka fotsiny, mba tsy antoko politika natao haka seza sy haka fahefana fotsiny, ary mba tsy antoko politika natao antoko politika mpianakaviana ka tsy anabe vahoaka, fa misy ny fomba fanabeazana ny vahoaka sy ny fifandraisana zany antoko politika izany amin'ny olo-pirenena. De ity lalàna resahantsika androany ity 2:20 aotra 12. Ny andiny fahenina amby roapolo dia resaka mazava tsara. Ny antoko politika dia manao ireto adidy voalaza ireto. Voalohany, manaja tsakany sy andava ny lalam-panorenana, ireo lalàna sy ireo fepetra an-dalàna samihafa. Faharoa de hoe mandray anjara mavitrika amin'ny fahampahafantarana fiainam-bahoaka, zany antoko politika izany. Fahatelo de miresaka fa manofana ireo mpikambana ao aminy. Fahaefatra dia manentana ireo olom-pirenena mba handray anjara amin'ny fiainam-bahoaka sy ara-politika. Ary fadimy ao anatiny ty andininy fahenina amby roapolo ity de miresaka ny amin'ny hoe manao tatitra amin'ny raharaha-mbahoaka na raharaha-pirenena na raharaha-politika izany antoko politika izany, ao anatiny le hoe adidy voalaza ao andininy fahenina amby roapolo zany. Ka ity zosy adidy ity de nampiasainy ny antoko tiako Madagasikara mihitsiny, manao an'izany fanentanana ara-politika izany, manao an'izany fampiofanana ny mpikambana ao amin'izany, mandray anjara mavitsika amin'ny alala fampahafantarana ny fiainam-bahoaka, ary mitondra an'izay hoe tena fanajana tsakany sy andavany lalam-panorenana, lalàna sy ireo fepetran-dalàna samihafa izany. Nandritry ny fotoana zay nampanohatra ny antoko tiako Madagasikara ka nananganana ny RMDM dia nitaky hatrany izy ny amoahana ny décret d'application mikasika indrindra ny lalàna mifehy ny antoko mpanohatra 2011 013 indray zany, zay mifandray amin'ny lalam-panorenana 5/20 amin'ny fampijoroana ny antoko mpanohatra eto Madagasikara. Fa mandrakity ny androany tsy navoaka ilay décret d'application na didim-panjakana fampiarana fa notainganana lalàna hafa indray zany mba ahafahana mamorona mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Tsy fanajana ny lalam-panorenana zany ho an'ny teo anivon'ny fitondram-panjakana, ary tsy fanajana ny lalàna ihany koa zay tsy namoahana décret d'application. Kanefa ny takiny ny mpanohitra, takiny ny antoko tiako Madagasikara zany mazava tsara nanao ary nanaja ny atsakany sandava ny lalam-panorenana izy, ary niangavy mihitsiny mba hiasany ao anatin'izany lalàna izany. Ny tamin'ny fitsidiam-paritra zay nataon'ny antoko tiako Madagasikara rehetra ihany koa dia misy foana ny fifampiresahana hatrany amin'ny tompona andraiki-panjakana, saingy tsy nahitany rariny zany na nangataka lalana izy na nampahafantatra amin'ireo tompona andraiki-pahefana anivon'ny faritra sy ny distrika zay nitsodihany dia tsy nahazony rariny zany hetsika sy fihetsika zay nataony izany. Inona ary ny ataon'ny antoko tiako Madagasikara raha ohatra ka mahalalay finosana ny fampiarana ny lalàna ary manana fitongolanana politika hafa ny mpampiatra zany fahefam-panjakana izany. Ny ainany zany tsy teto Antananarivo any fa tany Tomasina, tany Mahajanga, tany Antsiranana, tany Fianarantsoa, tany Toliara, sahirana tamin'ny faneho-kevitra, sahirana tamin'ny fihaonana tamin'ireo mpiatroka sy mpikambana ao anatin'izany antoko zany ny tiako Madagasikara. Fanjakana moa rehefa matahotra azy dia lasa mandika ho endrika fanakorontanana amin'izay ataony ny antoko tiako Madagasikara, kanefa mivoaka eny ihany marina ny amin'ny hoe manao fangalaran-dy mihoatra lavitra ny ataon'ny tiako Madagasikara zay tsy mangataka lalana aza ny ataon'ny antoko-panjakana, fa tonga de mampiatra fotsiny fahefam-panjakana eo an-tanan'izy ireo amin'ny maha-minisitra na senateur na solombavam-bahoaka na ben'ny tanàna na gouverneur, de lasa mitondra sy mamoro olona eny amin'izay sehatra rehetrarehetra ahafaha manao izany na an-dalambe na anaty trano na anaty kianja sy ny sisa sy ny sisa. Fa maninona no atao mizana tsindrinila 2 poids 2 mesures ka hafa ny lalàna ampiarina amin'ny antoko tiako Madagasikara ary hafa ny lalàna zay hamezana tombony amin'ny antoko sy ny olona mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana, ka afaka manao izany malalaka izy ireo na kongresy io na tsy fankatoavana amina gouverneur na amina minisitra ka mitondra vahoaka eny an-dalambe rehetra eny. Tranga hita zany tamin'ny taona lasa teo ary tamin'ny fiandohany ty taona ty. Manahirana raha ny fomba fanaovana politika atao amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Izany indrindra no nahatonga ny antoko tiako Madagasikara nitodika tany amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta zay lehibe ny fitondran-draharam-panjakana sady lehibe ny fitantanana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara.
nanolotra taratasy efindro zay ny antokotiko Madagasikara milaza ny amin'ny hoe lazao marina raha tokoa ho foanana zany antokotiko Madagasikara izany satria tsy rarina tsy araka ny tokony izy ny fomba fisakatsakanina sy fanakatsakanina ary raha matahora atao amin'izany antokotiko Madagasikara zany amin'izay rehetra alehany sy izay rehetra ataony na ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara ary moa dia ambenana mpitandro ny filaminana manoloana ny vavahady misy ny trano fonenana sakanana amin'izay rehetra lehana savaina alaina sary ary anontaniana zay olona miara-dalana aminy any amin'izay toerana handehanana ny fiarakodia mitondra azy kanefa de filoham-pirenena teo aloha zay misitraka ny sata mahafiloham-pirenena azy kanefa ihany koa de lehibe ny mpanohatra zay efa nekeny Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 tamin'ny fandarana ndao eny Avoloha fifanaitrehana hiatrehana ny fiodinana faharoa tamin'izany fotoana andro zany mampanohatra raha toa ka ho lany izy ho filoham-pirenena Andry Rajoelina kanefa ihany koa de filohan'ny antoko tiako Madagasikara tikan'izany manana kasikety maro ary manana andraikitra maro tokony halalaka amin'izay rehetra fivezivezeny ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara ihany koa zay fatra-panaja lalàna ary fatra-pitandro ny fahadiovan'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina sy ny vahoaka amin'ny fanazava-kevitra politika ataony izany no nitondrantsika nyity fanadihadiana ity ny amin'ny hoe inona marina ny atahorana ny antokotiko Madagasikara inona marina ny atahorana ny filoha Marc Ravalomanana ny tahotra ny tsy ho lany ve ny tsy hiverenena antsony amin'ny fahefana amin'ity fifidianana 324 ity zay antsoatsony ny antokotiko Madagasikara isan'andro ny atao hoe ataovy ny fifidianana ary miantso ny vahoaka isoratra anarina ao anatin'ny lisam-pifidianana isan'andro ary manentana izany mitety fokontany mitety distrika mitety faritra ny antokotiko Madagasikara mampafantatra izany andraikitry ny olom-pirenena izany ary ny lalàna ihany koa no miresaka izany ao anatin'ilay andalina faevatra ao amin'ny 2024 lalàna fiainana antoko politika ny amin'ny hoe manentana ireo olom-pirenena mba handray anjara amin'ny fiainam-bahoaka sy ara-politika fanentana zany kinona ny mahadiso izany lasa fahavalon'ny fanentana araka izany ny fahefam-panjakana sy ny olom-panjakana misakana ny antokotiko Madagasikara tsy hiaona ny vahoaka malagasy ary tsy apafantatra ny zosy adidiny ao anatin'izany lisam-pifidianana zany rehefa matahotra moa kobokobomy marina eny ihany sy ny amin'ny hoe misy raha ambadika fonomponosy ny fatahorana ho an'ny fahavalo ny antokotiko Madagasikara de ny eo amin'ny fitondrana raha ara-politika ny resahantsika tsisy fahavalo ara-olona moa fa ara-politika ny adevitra resahantsika eo de ny fitondrana ny matahotra ary manangalo fahavalo ny antokotiko Madagasikara satria rehefa tsy eo amin'ny fitondrana izy ireo de azo antoka fa matahotra an'ireo atota taratasy vaventy matahotra an'ireo skandale matahotra an'ireo kolikoly sy mahavoatontonona ny anaran'izy ireo eny amin'ny sehatra maro samihafa tamin'ny fantsahan-dalàna sy fanapara-pahefana ataony amin'izao fitantanana ny firenena zao ka fatahorana an'ireny rehetrareny tsy hipongatra no isankanana ny lalan'ny antoko Madagasikara ka isankanana ny lalan'ny antokotiko Madagasikara mba tsy hitafa mivoaka ary mba tsy ahazo hery ka hiverina indray eo amin'ny fitondrana ampodisy toerana zany ary tara loatra satria ny vahoaka malagasy de efa mahatsapa fa mifamerenana ny dada zay lehibe ny antokotiko Madagasikara eo amin'ny fitantanana indray ny firenena no ho an'ny vahaolana ho an'ity Madagasikara ity handeha amin'izany sika io ary ho tonga tsy kelikely amin'izany satria efa manakaiky ny 9 novambra sy ny 20 desambra inona arak'izany fa ahay fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izany ny vahoaka malagasy hatreo indray ary aloha ny famitianantsika ny raharaha ara-politika tao anatin'ny fandalinana zany malaza fa dia manolotra ny samitsara ho antsika tompolahy sy tompoko vavy sitraka tompoko